andro ray izay manana ny lanjany tokoa amin'ny FPMA Toulouse. Alahady natokana hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy hitondrana ambavaka ny mpitandrina ray aman-dreny Élisée Andremiandra sy ny ankonany. Ny lohahevitra animpanana izao fanompoam-pivavahana izao dia ny hoe miezaka aho hanatratra ny mariky ny fiantsoan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy amin'ny fanahy izay eo anoloan'ny seza fiandrianana ary avy amin'ny Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjaka amin'ny tany. Mipetraka ny fiangonana. Mitsangana ny fiangonana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Eo am-pitsanganany andro havana no ankalazaitsika sy hideraintsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo sy ny hira fiderana izay vedesintsika aoriana izany. Salamo 140 miaraka vakitsika. Alleluia. Hideran'i Jehova amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonana lehibe. Lehibe ny asan'i Jehova, ka dinihina izay rehetra mankasitraka azy. Mahery izany malaza ny asany, ary ny fahamarina maharitra tahak'izay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana toy izy, miandry sy mamindra fo Jehova, nomeny hanina izay mahatahotra azy,
tsarova mandrakizay ny fanekeny hery ny asany nasehoany tamin'ny olony tamina nomezany azy nyfanjelisy ny asany tanany dia fahamarinana sy fitsarana matoky avokoa ny rehetra mitoetra mafy mandrakizay toleny ireny fa natao amin'ny fahamarinana sy fahitsiana manatitra fanavotana ho an'ny olona izy efa nanorona ny fanekeny mandrakizay izy masina sy matahotra ny anarany ny fatahorana ny Jehovah no fiandoham-pahaindrena fahalalana tsara ny anaran'izay rehetra mankatony izany maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Andriamanitra rainay eo saotranao izahay tamin'ny fitantananao anay tamin'ity herinandro ity ka tonga soa eto amin'ity tebolomasinao ity indray ankalaza sy hidera ny anaranao mankasitraka tompo satria be fitiavana ianao ka afaka miombo-panay aminao indray izahay Andriamanitra tsara tsy miova ianao sy matoky ianao tsy takatra ny sainay ny alehibehan'ny famindraponao indreto ary izahay raiso manatona anao rakofy ny fanahy masinao ny tsirairay hatakatra indray izay tianao ambara aminay amin'izao takariva izao amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy zanakao ilay tokana no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka isika. Endriavana, isika olombelona moa dia voafetra ihany. Be fahalemena na amin'ny fiteny na amin'ny eritreritra na amin'ny fihetsika na amin'ny fijery. Tsy mihevitra fa tsy ny antsika ihany. Manadino ny asa aman'andraikitra izay napetrak'Andriamanitra ho sahantsika. Na dia ny anio fotsiny aza dia efa tsy voatanisa ireo hevitrevitra manasaraka antsika amin'ilay pahary izao tontolo izao ka mahatonga indraindray ny fiainantsika tsy misy fiadanana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra koa andao ary anatona azy isika fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy
hivery hivavaka isika. Andriamanitra o rainay be famindrapo, ndreto izahay manondrika ny lohanay eto anatrehanao, bitika sy malemy tokoa izahay, be sy asitsy manaraka ny didinao. Indreto izahay mivavaka mangina, mitondra ny entana mavesatra tsiraray eo aminao, mangataka ny famelana avy aminao. Enoy ary ny vavaka Tompo, vavaka mangina isika. Miaraka ny fiangonana, irainay be famindrapo, mitalao aminao zahay, mamelany elokay, Diovy izahay ho afampahotana, ary avozy ny fanahinay ho vonoka nompanao. Andriamanitra ray Tompo, koa andao ary hitsangana isika, andray ny teny famelan-keloka sy ny teny fampanantenana, hitsangana ny fiangonana. Dia reko nisy feo mahery tany an-danitra nanao hoe, tonga izao ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakan'ilay Andriamantsika. Tonga izao ny fahefan'ilay Mesiana, satria nazera ilay mpiapanga an'ireo avantsika, dia ilay mpiapanga azy ireo andro manalina teo anatrehan'ny Andriamantsika. Ireo avantsika kosa dia naharesy ilay mpiapanga, ka nirahana foy ny zanak'ondry sy ny tenin'Andriamanitra nijoroan'izy ireo vovolombelona no nandresena azy. Voavela ny elokareo no ny anaran'ny masina. Aleluia, midera an'Andriamanitra.
izay ampanantenany. Amen. Voninahitra amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanany ety ambonin'ny tany amin'ny olona kasitra. Petrakintsika tompoko. Rehavana tonga eo amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora isika koa mangataka ny tanora hitsangana. J'invite les jeunes à se lever
dia roso ety anoloana koa ny tompon'andraikitra. Les jeunes, chant 761. De partage que tu dédies spécialement à tous les enfants et à tous les jeunes. Merci pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie, en dépit de nos faiblesses, en dépit de nos imperfections. Que ton Esprit Saint, Seigneur, œuvre en chacun de nous pour qu'on puisse écouter le message que tu as à nous faire passer aujourd'hui. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. S'efforcer d'atteindre le but de l'appel de Dieu en Jésus-Christ. C'est le thème choisi aujourd'hui pour ce culte. Le but de l'appel. Déjà, c'est quoi un appel? Si je demande aux petits, c'est quoi un appel? Donc peut-être parmi les réponses, ils vont répondre, c'est l'appel à l'école. Quand les maîtresses elles font les appels le matin pour savoir si on est absent ou on est présent. Et là, si on bavarde avec la copine ou le copain à côté, ben on n'entend pas la maîtresse appeler notre prénom. Une autre réponse pourrait aussi être l'appel à la maison, l'appel de papa et maman. Quand ils nous appellent de faire quelque chose, ben les petites tâches ménagères à la maison, par exemple ranger la chambre, donc ils nous appellent pour faire ça. Et si on est concentré ou par autre chose, si on est en train de jouer ou écouter la musique, on a les écouteurs aux oreilles, donc peut-être on ne va pas entendre les parents appeler. Et si on les entend, ben on arrive, on exécute, parce qu'on doit obéissance à papa et maman. Et même si on ne comprend pas souvent pourquoi ils nous demandent de faire les tâches, ben on le fait parce qu'on sait qu'ils nous aiment et qu'ils font des choses pour notre bien. Même en étant petit, on se dit, on ne comprend pas, mais en devenant grand, on comprend parce qu'on sait que, heureusement que papa et maman nous ont demandé de faire ces choses-là, parce que quand on est grand, on devient autonome, et parce que papa et maman ne seront pas toujours là. Et si je demande aux plus grands, aux plus jeunes, c'est quoi un appel? Ben, peut-être la plupart, ils vont faire référence au téléphone, un appel téléphonique. Et parce que les jeunes, ils utilisent beaucoup le téléphone actuellement pour appeler, pour faire du TikTok, pour faire de l'Insta ou toute autre chose. Et là aussi, si on est concentré par faire autre chose, par exemple à regarder la télé, quand il y a un appel qui entre, ben, peut-être qu'on va manquer l'appel, on ne va pas entendre. Et derrière tout ça, du coup, à chaque appel, une réponse est toujours attendue. Et ça nécessite de l'écoute, ça nécessite de l'attention. Qu'en est-il de l'appel de Dieu? Dieu nous appelle à faire sa mission, à faire sa volonté. On a tous une responsabilité sur terre à faire la volonté de Dieu. Nous, en tant que membres de la SDA, enfants ou jeunes, on s'est pris un engagement en étant membre de la SDA à venir apprendre la parole de Dieu tous les dimanches, à la mettre en pratique et aussi à apprendre à la maison et à agir en conséquence dans la vie de tous les jours. Des fois, ce n'est pas souvent évident les dimanches parce que avec les enfants, par exemple, c'est un peu dur des fois. Ça râle un peu le dimanche en disant « Mais maman, on va passer encore 4 heures à l'église. Hier, on a déjà fait les répétitions à l'église. Est-ce qu'on est obligé d'aller là-bas ?»
Et moi, je leur dis, non, tu n'es pas obligé, bien sûr, mais tu sais pourquoi tu le fais? Tu sais pour qui tu le fais? Oui, pour Jésus. Et pourquoi tu le fais pour Jésus? Parce qu'il m'aime, parce qu'il me bénit. Et comment tu sais qu'il te bénit? Et la petite, elle dit, il me donne l'oxygène pour vivre. Et là, on s'amuse un peu à faire, à retenir notre respiration, genre 30 secondes, pour voir combien de temps on peut vivre sans l'air. Et là, on se rend compte que non, au bout de 30 secondes, on ne peut pas respirer sans l'air. Et l'air, il est donné gratuitement pour toi. Même si tu as fait des bêtises, Jésus te donne l'air que tu respires. Même si tu as fait des bêtises, il n'a jamais dit que je vais enlever un volume d'air parce que tu as fait ceci, cela, mais il te donne gratuitement tout ça par amour pour toi. Et donc oui, Dieu ne nous oblige pas à le servir, mais c'est l'Esprit Saint qui œuvre en chacun de nous, qui est dicté par l'amour de Dieu, qui nous pousse à le faire. Alors saisissons la grandeur de l'amour de Dieu grâce à Jésus, à travers Jésus-Christ, et ne cherchons pas toujours à comprendre pourquoi je dois faire ceci, pourquoi je dois faire cela, mais obéissons-lui et faisons-lui entièrement confiance parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel, il sait ce qui est bien pour nous. Et mettons Dieu en priorité dans notre vie et servons-le avec amour. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À Dieu seul soit la gloire. Amen. » Iomantsika andray ny soratra masina, ataontsika ny hira efa voatondro. Dia hisesy akatra ty ampilipitra ny tompony anjara, ny teninao ry tompo. Hira 920. Izahay rehefa avy nodiovinao tamin'ny eloka vitanay. Mangataka izahay ry Tompo mba hampangininao ny teny rehetra izay tsy avy aminao, ary koa ny fanahy masinao no hiteny amin'ny alalan'ny mpanompo izay efa notendrenao. Dia tsy ho tahaka ny diranay teto ny voanay, fa ho voky ny fanahinao ny tenanay. Dia mitenena ry Tompo fa miaino ny mpanomponao. Voninahitra anao rery ihany. Misaotra raha eo. Amen. Miaraka amaky ny teny soratra masina tsika revana. Ny teny izay hovakiana dia hitantsika eo amin'ny boky Malaky. Ao amin'ny boky Malaky toko 2 andininy 15 ka hatramin'ny 17. Malaky toko 2 andininy 15 ka hatramin'ny 17. Ary hitantsika izany dia hovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana, ary nomeko azy ho fahatahorana izany, ka dia natahotra ahy sy nangovotra teo anatrehan'ny anarako izy.
ny lalàna ny fahamarinana no teo ambavany ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin'ny olony tamin'ny fiadanana sy ny fahitsiana no niarahanandeha tamiko ary maro no nampialainy tamin'ny eloka fa nymolotry ny mpisorona tokony hitahiry fahalalana ary ny lalàna ho tadiavina eo ambavana satria iraky Jehovah tompony maro izy. Amen. Dia mbola ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipianina. Filipianina toko 7 ny andininy 12 ka hatramin'ny 14. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazo na izay niazona an'i Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra aoriana ka miezaka natratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka natratra ny marika aho, ahazoko ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Eo am-pitsanganana ry havana no hamakitsika ny filazantsara. Filazantsara Matio toko 9 atombontsika amin'ny 14 ary faranana amin'ny 14. Matio toko 9 ny 14 ary faranana amin'ny 14. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy misy olona mahay manompo ny tompo roa, fa ny anankiray no alany ary ny anankiray no tiany, ny anankiray ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Anoho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotronareo, na amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo, moa ny aina tsy mihoatry ny on'ny anina va ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsompotra ireny. Ary ny rainareo izay ny an-danitra mamelona azy, moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary iza ao aminareo na dia manaza na dia mahay manampy ny andro iainana na dia kely monja aza. Ary nahoana no manahy amin'ny fitafiana ianareo, dia nio tsara ny faniriny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona tao amin'ny voninahiny rehetra aza, tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary niahatra ny an-tsaha izay any anio ka atsipy any am-patana rahampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainka va ianareo ry kely finoana, dia aza manahy ianareo fa manao hoe inona no haninay na inona no sotronay na inona no tafianay. Fa izany rehetra izany dia katsahan'ny jentilisa fatratra, fa tsy fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Ka katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo, fa nampitso anahany azy, ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho aminy. Amen.
tsy verina aminao foana ny teninao raha tsy efa mahatanteraka ny sitrakao ary ambinina amin'izay ampandehananao azy eto. Ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ianohy ny vavakay. Amen. Ho an'izay malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ry havana malala, mankalaza ny alahady ny mpitandrina isika eto amin'ny FPM-Toulouse androany. Alahady atserovana ny fahasoavana omen'Andriamanitra ny fiangonana amin'ny alalan'ny mpitandrina. Dia ny mpitandrina izay nofinidi ny ara-miasa aminy, amoron'ny olony mba hianoka ny fitahiny sy ankalaza azy ato amin'ny fiangonana. Miezaka natratra ny mariky ny fiantson'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany no loha hevitra voalahatra banjinina amin'ity andro fankalazana ity. Miezaka anatratra ny mariky ny fiantson'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Hevi-dehibe telo no voaboasana eto ampitana ny afatra ny filazantsara avy amin'izany loha hevitra izany. Ny voalohany dia ny fiazakazahana iantson'Andriamanitra antsika kristianina. Ny faharoa dia ny toe-tsaina tokony ananana hiatrehana izany fiazakazahana izany. Ary ny fahatelo dia ny ezaka tokony atao anatrarana ny mariky ny fiantson'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Voalohany ary, ny fiazakazahana iantson'Andriamanitra antsika kristianina. Ry havana malala, ny famadibadihana ny soratra masina dia ahitana mazava fa ny fiainana kristianina, ny fiainantsika araka izay nikasan'Andriamanitra azy dia manomboka amin'ny fotoana iantsony antsika anatona azy, manomboka amin'ny fotoana ihazonany antsika ho anisan'ny olom-boafidy anatratra ny mariky ny fiantsony ao amin'ny Kristy Jesosy. Azakazaka ataon'ny mpanao fanatanjahantena avolenta, izany no anoharan'ny Paoly Apôstôly ny fiainantsika kristianina. Nataon'Andriamanitra hiazakazaka isika ry havana, nantsony hiazakazaka fa tsy hipetrapetraka na hitsangatsangana. Andriamanitra no miantso, izy ny tompon'ny fiantsoana, izy no mandamina ny fiazakazahana iantsony antsika, izy no manorotra ny lalakale sy ny fitsipika-arahana ary ny tanjona ho tratrarina. Ny anjarantsika dia ny miazakazaka amin'ny finoana sy amin'ny fankatoavana amin'ny fitsipika. Manampy izany dia mbola Andriamanitra ihany koa no manomana ny loka izay omena ny mahatanteraka ny fiazakazahany. Tsy nantsona hiazakazaka maina foana sika ry havana, fa nantsona hiazakazaka mba azo satroboninahitra. Izany fiazakazahana izany dia tsy sprint de 100 mètres anaovana ezaka vetivety fotsiny, tsy course de fond de 5000 mètres atao ahitana ny endurance fotsiny koa, fa marathon. Marathon hiazakazahana mandritra ny fiainana manontolo, dia ny fiainana voafaritr'Andriamanitra iainantsika tsirairay avy. Na hifarana eo amin'ny fahazazana izany fiainana izany, na ho tapitra eo amin'ny fahatanirana, na ho tongatra any amin'ny fahanterana, ny zava-dehibe dia ny hazakazahantsika mba hahafaly ny tompo izay nifidy antsika ho mpandray anjara amin'izany fiazakazahana masina izany. Ny mahafaly ny havana dia izao, amin'izany fiazakazahana izany dia tsy mandeha irery isika. Tsy mandeha irery isika fa manana fanahy masina ho mpanazatra antsika, ho coach, hanomana sy hampahery antsika mandritra ny fiazakazahana. Fa ambonin'izany dia nomen'Andriamanitra antsika koa ny mpitandrina mba hitandrina antsika, mamahana antsika amin'ny tenin'Andriamanitra ny mpitandrina, mitaiza antsika handeha araka ny fahamarinana izy, mba hahafahantsika mijoro vavolombelon'ny ny finoana sy ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ny mpitandrina ihany koa no mitarika antsika hanompo an'Andriamanitra araka ny ohatry ny finoana izay zaraina amintsika tsirairay avy. Ry havana, efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika avokoa ny zavatra rehetra momba amin'ny fiantson'Andriamanitra, koa maiza manana ry havana ka manaova ny zotom-po rehetra ampitoetra ny fiantsonantsika. Aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao amintsika, mba hananantsika fahendrena hoety miazakazaka tsara. Dia aoka isika anaiky ho fianona ny fanahy ary handeha araka ny fanahy, ary aoka koa isika anaiky sy hanohy ny mpitandrina
izay mikely aina mitondra antsika amin'ny tompo fa izy miambina ny fanahintsika arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampamoahana mba hanaovany zany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona fa tsy ahasoantsika izany. Ary indray inona ny toetsaina tokony ananana ahafahana miatrika ny fiazakazany antson'ny tompo antsika. Ny toetsaina tokony ananana voalohany raha te handroso tsara isika dia ny fanekena fa tsy tanteraka isika. Ataontsika ahoana moa ny fivoatra raha mihevitena ho efa tonga lafatra isika. Fantatsika tsara ny lavitry ny hazakazaka vitan'ny Paoly Apôstôly. Taiza ny tany tsy tongany hitoriana ny filazantsara kanefa dia nambarany tao amin'ny epistely nosoratany ho an'ny Filipianina fa tsy mbola tanteraka izy. Tsy mbola nahatratra ny tanjona ka tsy maintsy manohy ny fiazakazahany. Ry havana malala, raha i Paoly aza no milaza fa tsy mbola tonga amin'ny tanjona dia mba aiza ho aiza no misy atsika. Ilay iray ny fiangonana antsoina hoe Jean Chrysostome dia nilaza hoe ny marika hafantarana ny olona tanteraka dia ny fahatsapany fa tsy mbola tanteraka izy. Koa na dia efa nanolo tena ho an'ny tompo azy sika ry havana, na dia efa vita batisa, mpandray fanatsan'ny tompo, diakona, mpiandry, loholona, mpampianatra soratra masina, na inona asa fanimpona ataontsika, ary na inona zotom-pontsika hiangona isan'alahady, na anatika fampianarana sy fandalinana, na hanao asa soa, eny fa na dia mihevitena ho matanjaka amin'ny finoana tahaka ny Paoly aza isika, dia tsy tokony avina avikevitra ka hevitra mihoatra noho izay tokony heverina, fa tokony hanana fanetretena iaika fa tsy tanteraka isika. Ny mpitandrina izay efa nisahana ny asa fitandremana antaona maro dia mbola hitenena ny tompo ihany hoe rehefa vitanareo izay rehetra nandidinanareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, tsy tanteraka izahay. Ry havana malala, tsy tanteraka isika. Ka inona ary ny tokony atao mba hatomombana ny fiazakazahantsika? Voalohany indrindra dia mila manaisotra izay manavesatra atsika isika. Inona avy no eta mavesatra mampilonjitra atsika ka tsy ahafahantsika miazakazaka? Ny fieritreretana izay iadanana ara-materialy angamba, vola be hokirakiraina, trano lehibe hivalamparana, fiara goavana isitisitiana, sa ny fitiavana ihany koa ny zavatra miretirety eo anoloantsika, fitiavana mijery film, manao internet, manao jeu, sa ny fieritreretana izay mety ho fahitan'ny olona atsika sy ny fisehoantsika ety ivelany. Tsy ratsy ho azy amin'izao akory izany ry havana, sangy raha velantsika ahitana toerana lehibe eo amin'ny fiainantsika, raha velantsika hibahana ny toerana tokony ho an'ny tompo ao am-pontsika, dia lasa eta mavesatra mahasempotra tsy ahafahantsika miazakazaka ka tokony esorina. Inona koa ny tokony atao ry havana? Miezaka hanana fikirizana, tsy manome fitoerana ho an'ny akamoana sy ny fiandrasana ho toloram-potsiny. Andriamanitra mantsy dia tsy mpanao maji ka vao hiteka fotsiny tsika dia omeny antsika sy tadiavintsika. Fa ny andrasany amintsika dia nihetsika hanao ny zavatra rehetra amin'ny zotom-po sy ny fahavitriana, amin'ny tsy fimomonomana sy ny tsy fisalasalana. Amin'izany no hitahiany ny ezaka ataontsika mba hatanteraka ny fiazakazahantsika araka ny sitrapony. Fa ambonin'izany ry havana dia mila manana faharetana koa isika. Ny faharetana dia miseho amin'ny fiatrehana zavatsarotra mandreratsaina sy mandrera-po. Ao anatin'izany ny faharetana no ahafahana manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ny faharetana no ahafahana mankatoa azy, ahafahana miankina aminy, ary ahafahana miandry amin'ny fahatonena ny famonjeny. Tsy ny maritra vetivety fotsiny no andrasana amintsika, fa ny maharitra mandra-pahatapitra ny fiazakazahana. Amin'izany no azontsika izay lazainy ny teny fikasana, dia ny loka miandry ny mpandresy. Farany dia andeha ho jerena inona no ezaka tokony atao anatrarana ny mariky ny fiantsoan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Raha mijery zava-mitranga eo manodidina antsika isika ry havana, raha mandinika ny zava-mitranga sy miseho koa eto amin'izao tontolo izao, dia ahita fa ny olona nahavita zava-dehibe mampitolagaga dia ireo izay manana filamatra ho tratrarina, ireo izay manana filamatra tokana ametrahana ny fontsy ny sainy,
ary andaniany ny heriny sy ny fotoanany rehetra. Na ireo nandeha nananika ny tendrombohitra Himalaya ka tonga hatrany amin'ny Mont Everest, na ireo nahazo prix Nobel, na ireo nahavitra ny taniny tamin'ny fanafihan'ny mpanjanaka, izy rehetra reny dia samy olona tokapo tahaka ny siny, olona nanana filamatra izay ny adiny fo ny anatrarana azy. Ny apôstôly Paoly koa ry havana dia olona tena nanana filamatra izay tsy nitanany ho azy rery fa zarainy amintsika kristianina koa izay mpiazakazaka ao amin'ny tompo tahaka azy. Zavatra ray loha no ataoko izy manadino izay zavatra aoriana ary miezaka anatratra izay zavatra eo aloha. Eny miezaka anatratra ny marika aho azoko ny lokany fiantsoan'Andriamanitra any ambony. Miezaka anatratra ny marika ny fiantsoan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy mierikerika, tsy mivilivily, tsy manaiky ho adalainy ny zava-mitranga tamin'ny lasa, tsy manaiky ho rebirebeny ny zava-miseho manodidina antsika. Mibandina trano ny tanjona hotratrarina, manao an-tsaina ny lalana mbola atao, dia mamory ny hery rehetra ahafahana mandroso. Tsy mijanonjanona fa mandroso hatrany, tsy mivilivily fa mifantoka amin'ny tanjona tratrarina. Mijery an'i Jesosy Kristy tompo ny finoana sy mpanefa azy. Izany no filamatra zarainy Paoly amintsika ry havana. Izany no filamatra tokony tanantsika mba anatratrarantsika ny tanjona. Noronesina tamin'ny famakian-teny teo koa ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny mpisorona izay fanekena manome fiainana sy fiadanana. Tamin'ny fo mahatahotra an'Andriamanitra no niazonan'izy ireo izany fanekena izany. Saingy ny mpisorona tamin'ny andron'ny Malakia kosa rehefa nampiala ny fony tamin'ny fahatahoran'Andriamanitra dia lasa nanalavitra ny fanekena nataon'Andriamanitra taminy. Ry havana, tao aminarisika anio mba hampiorina ny fontsika amin'ny fahatahoran'Andriamanitra. Ny fananana fo matahotra an'Andriamanitra sy mangovitra eo anatrehan'ny anarany, fo manaja azy, fo mankatoa azy, nefa koa fo matoky azy sy mifikitra amin'ny teniny, izany no tsy ampivily antsika na ao amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, fa ampitodika antsika kosa hatrany amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy izay na dia tsy mbola hitantsika aza dia tiantsika, ary na dia tsy hitantsika ankehitriny aza satria notsika dia ravoravoantsika amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra. Isika rehetra anie ry havana, ny mpitandrina antsika sy isika ondry tandremana eto amin'ny FP Matolozy, isika rehetra anie rehefa mijanona ny kronometra ny tanan'Andriamanitra ampiatona ny fiazakazantsika tsirairay avy, isika rehetra anie dia tsy sotavela eny antsasadalana fa samy ho tonga amin'ny mariky ny fiantsoan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy avokoa. Ka afaka hiteny tahaka ny apôstôly Paoly hoe efa niady tsara aho, natanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho, hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo-pitsara marina ho ahy, ary tsy ho ahy irery ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Izay manatsofina aoka izy ihany izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Amen.
Rehefa viniaino sy nandray ny tenin'Andriamanitra isika dia hiaraka hitsangana hanambara ny fanekempinoana apostolika. Hitsangana isika. Mino an'Andriamanitra Raitsotoa. Mino an Jesosy Kristy. Mangataka ny tanona mena mitarika antsika fanasana. Izao dia tonga amin'ny fotoana anasan'ny tompo antsika isika iray latabatra aminy. Ka mbola ho ataontsika ny hira faha 120 dia mangataka ny diakona rehetra androzy ety anoloana. Fiadanana ko aoka isika izaraizany fiadanana izany ho an'ny olona manodidina isika ka hiteny hoe ho aminao fiadanana ary amaly hoe aro ao aminao ihany koa. Sandra tony fonareo eo aminy tompo. Aoka hoderantsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo iray masin'Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety tsy mahavontsy ny isaoranay anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tia hanesina ny olo-tena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa no hideran'ny anjely ny fiandriananao sy hitsaona sy fanapahana ny fahefana rehetra anao
amin'ny tahotra ary arahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety hatany midera ny anaranao amin'ny fiompiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra amin'ny feonay amika fanajana lehibe no iderainay hoe kristianina marala aoka angenao anatrehany tompo isika ka hiaino sy eritreritra tsara ny teny milaza ny amin'ny vinanorenan'ny tompontsika izao fanamasina izao. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiany ka hoy izy ity ny tenako anareo izao no ataovy fahatsiarovanahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao no ataovy fahatsiarovanahy. Na oviana misotra anareo fa na oviana no ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Mipetraka amin'ny fiangonana. Ry kristianina malala, aoka isika hatsiaro an'i Jesosy Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho famarinana antsika dia fanadim-pihavanana tolotra Andriamanitra antsika ary aoka isika ara-misaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa no mifamindraponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Rainay any an-danitra, indreto izahay manao entana-trehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, sanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalao ny fiverenana izahay. Ankehitriny iray eo, ahidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay, ka andrasanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manantona anay amin'ny alalan'izao fanasana izao, miaraka amin'ny fiangonana. I Jesosy Kristy Tompo, izahay izay tonga eto anatrehana hiobina amin'ny latabatrao masina, dia mangataka mba hampiraisinao aminao tahaka ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianaro hifankatia tahaka ny tiavanao anay izahay, aoka izay hiara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy fifaliana aminao, dia anao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hitra 5:112. Zanak'Andriamanitra antsika isika ko afaka miara-mivavaka hoe rainay izay ny an-danitra, mahamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omenay anio ny sahaza ho anay, ary mamelona ny elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay, ary izay mitondra ny afaka-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy.
mpanao fanjakana sy ny hery ary eo voninahitra mandrakizay. Amen. Mitsangana amin'ny fiangonana. Ny mofo izay hovadika itsika dia raisina amin'ny tenan' Jesosy Kristy tompontsika izay nomena ho antsika. Ny kapoaka amin'ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisina amin'ny ran'i Jesosy Kristy izay nalatsaka ho amin'ny maro ho famelan-keloka. Hoy ny Tompo, andeha efa voavetra avokoa ny zavatra rehetra, mahazo mipetraka ny tsy mpandray.
mitsangana ny mpandray. O Jesosy Kristy Tompo, raiso aminy ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy fahatsiarovana. O Jesosy Kristy Tompo, sotroinareo rehetra ity fahitiandrako dia ny fanekena vaovao izay latsako any rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy fahatsiarovana. Jesosy Kristy Tompo izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no hoe fananome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahahotana rehetra, izay ny hampahery sy aro anareo amin'ny finoana, marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo any fiadanana. Petraka amin'ny fiangonana. Amin'ny faran'ny kapoaka dia arina ny ivelany. Tonga amin'ny filazan-draratsika, ko mangataka ny tompon'andraikitra Androso ety androany. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray ny vaovao azo ambara amintsika anio. Vaovao nasionaly, fiofanana nasionaly, mitohy ny fampianarana iraisana eto amin'ny FPMA, SAP, KNPL, DVE, VFL, Éducation, isaky ny alarobia manomboka amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 9 ora alina, misokatra ho an'ny rehetra amin'ny alalan'ny phone call sy Zoom, araky ny hita eo amin'ny solaitra manjelatra, ka azonareo alaina ny coordonnées samihafa. Fampianarana teny malagasy. Efa misy ny fampianarana teny malagasy isaky ny alatsinainy amin'ny 7 ora alina, araka ny roy sy ny fomba hidirana amin'izany, izay hitantsika misoratra eny amin'ny solaitra manjelatra ihany koa. Vaovao tafo, famangina manjo, ny famangina ny fianakaviana Miliaso Mananarivo na atsatsoina koa amin'ny anarana hoe Nivo, izay namoy ny rainy, sy ny fianakaviana Rakody Bearso, izay namoy ny reniny, dia ho totosaina ny alahady 10 Desambra ho avy izao any amin'ny Vieux Temple, amin'ny herin'ny anio izany. Filazana teraka, je t'aime, ô Éternel, ma force. Psaume 18, verset 2. Nous vous annonçons avec joie et gratitude envers le Seigneur la naissance de notre 3e enfant, Miangali Gabriel Razanadjatov, né au petit matin du 28 novembre 2023. Par cette naissance, Dieu nous apprend encore à renouveler nos forces entièrement en lui. Gloire au Seigneur. De la part de Manantsou et Louva Razanadjatov, ainsi que de leurs enfants Miali et Miare. Sampana Ndjpeo. Comme chaque année, la section Ndjpeo vous invite à participer à la vente de calendrier 2024 qu'elle organise. N'hésitez pas à vous rapprocher du stand mis en place dans le hall avant le culte, avant et à la fin du culte, et pour acheter ou pour récupérer votre commande. Un formulaire est également partagé dans les différents canaux de diffusion de l'Église. Prix de vente annoncé 15 € l'unité. À Dieu seul la gloire. Sampanatily, fa Jehovah Andriamanitra efa nitahanay tamin'izay rehetra nataony tananay. Deutéronomie 2:7. Toy ny fanao isan-taona dia manasa antsika ny sampanatily anohana ny asana amin'ny fividianana ny bûche de Noël
amin'ity taona ity dia ny mpikambana rehetra amin'ny sampana telo no manamboatra ireo bus zazabeazina mpiandraikitra ary ny ray aman-dreny. Faly izahay maloatra ny asan'ny tananay ho an'ny tompo ka manantena ny fandraisanareo anjara. 20 € ny vidiny bus ho an'ny olona 9 ka hatramin'ny olona 8 ary misy tsirony 2 isafidianana, chocolat ny voalohany ary vanille et fruits exotiques ny faharoa. Raisinay alohan'ny 19 Desambra ny commande ary raisina ny alahady 14 Desambra ao amin'ny Vieux Temple ao aorian'ny Noely STA. Noely fraisan'ny sampana, ankalaza ny Noely 13 ny fraisan'ny sampana, ny asabotsy 19 Desambra ho avy izao amin'ny 4 tolakandro, ka izao ny fandaharana. Amin'ny 4 tolakandro, atelier sy bazar de Noël ho an'ny ankizy sy ny lehibe. Amin'ny 7 hariva, fampisehoana ataon'ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonana. Fifidianana ESPMA. Ny ESPMA Toulouse dia faly mampandriantsika fa ho tanterahana ny alahady 17 Desambra aorian'ny fampoam-pivavahana ny fifidianana ireo olona 5 ao amin'ny conseil d'administration izay iara-iasa amin'ny mpitandrina sy ny diakona 5 ihany koa. Ny fisoratana anarana ho an'ireo izay hovidiana dia mifarana ny 10 Desambra sasakalina. Izany dia azo atao any amin'ny filoha Rakotomalala Jean-Yves sy ny mpitantsoratry ny ESPMA Andrianjatovo Lalao. Marina fa araky ny statut ESPMA dia ireo mpikambana nefa ny adidy ihany no afaka mandray anjara amin'ny fifidianana. Mbola azo atao ny manefa ny adidy izay mitentina 10 € isa-taona mialoha sy aorian'ny fampoam-pivavahana isaky ny alahady hatramin'ny alahady 17 Desambra mialoha ny fampoam-pivavahana. Azo atao ihany koa amin'ny alalan'ny Elo Asso na virement. Ny fisoratana anarana ny mpikambana ESPMA dia mbola mitohy hatrana dia manonona ny fiadanan'ny tompo isa-tokantrano. Étude biblique. Misy ny étude biblique ny talata 10 Desambra 13 sy 20. Permanence. Mitohy ny permanence ny mpitandrina ny talata amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro tsy miato, journée continue zany, ary ny alakamisy manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 atoandro. Misoratra amin'ny solaitra manjelatra ny numéro finday azo iantsona ny mpitandrina. Fanadiovana ny trano fiangonana. Ny tompona anjara ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny sampana lehilahy kristianina sy ny sampana vehivavy kristianina. Diary-piangonana. Toy izao indray ny diarintsika amin'izao akatiky ny krismasy izao. Ny alahady 10 sy 17 Desambra amin'ny folora sasany dia any amin'ny Vieux Temple ny fampoam-pivavahana. Ny alahady 14 Desambra amin'ny 3 hariva ary arahan'ny Noely ny STA Vieux Temple ihany koa. Ny alatsinainy 15 Desambra krismasy dia eto amin'ny Temple du Salin fampoam-pivavahana ka misy fidirana indroa zany. Ny voalohany dia amin'ny 2 ora sasany tolakandro ary ny faharoa kosa dia amin'ny 4 ora tolakandro. Dia misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Dia mbola faly miarapa-tsika rehetra mianaran'ny tompo ry havana fanamafisam-baovao ihany. Androany moa zany dia alahadin'ny mpitandrina ka rehefa tonga ny fotoanan'ny fanatitra dia azonareo atao anatin'ny arona volomparasy na fotsy zany izay hotatazan'ny diakona ny valopin'ny mpitandrina ary ny rakitra dia atao toy ny mahazatra ihany rehefa voangona ny valopin'ny mpitandrina. Marihana fa ho an'izay te handoha amin'ny alalan'ny carte bleue dia afaka manao izany amin'ny rakitra. Ary toy ny fanaontsika rehefa aladin'ny mpitandrina dia atolotra ny mpitandrina mianakavy ny valopy sy ny rakitra. Fanamafisam-baovao kely hitantsika zany fa ny programan'ny fankalazana ny krismasy dia miova kely fa mafisina dian'izao zany fa noho ny alahady 14 Desambra izay alohan'ny krismasy ary alahady le andro moa zany dia nafindra hariva ny fitaom-pivavahana amin'ny 3 ao amin'ny Vieux Temple ny fitaom-pivavahana ary arahan'ny Noely ny STA. Zay zany ihany no vaovao voalohany amafisina. Ny faharoa dia mikasika ny fankalazana ny krismasy noho ny antony samihafa dia tsy nahita toerana malalaka tsika na fiangonana malalaka amin'ity taona ity indray
ka eto amin'ny temple du salin tsika no ankalaza ny krismasy ary satria tsika rehefa krismasy dia maro dia maro noho ny famondrapon'Andriamanitra dia anao fidirana indroa ny voalohany dia miditra amin'ny ray sasany ny faharoa dia miditra amin'ny efatrora ny antony dia satria voafetra ihany ny isatsika eto androany zao tsika eo amin'ny 27 eo nefa rehefa krismasy tsika any amin'ny 500 any ka izy fandaminana alefa amintsika miandalana eny any izy fisoratana anarana amin'ny alalan'ny roy alefa amintsika zany mba ahafahantsika misafidy sy ahafahanay koa mijery raha be loatra ny amin'ny fidirana voalohany na amin'ny faharoa ary misaotratsika sady manaraka izany fandaminana izany. Zao tsika dia tonga amin'ny fiarabana ireo vahiny izay mandalo eto amin'ny FP Matolozy na tonga koa hitoetra imonina eto dia angatahany ianareo izay vahiny rehetra zany mba hitsangana eny am-pitoerana ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana tompoko. Dia faly miarabanareo izahay tonga soa eto amin'ny FP Matolozy raha mibikabika anareo zay tsy sanatria hoe raha bikabika anareo zay te iarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zay lohan'ny fiangonana zay ny zava-dehibe ka dia tonga soa tompoko misaotra tamin'ny fiombonanareo taminay amin'izao andro lehibe fankalazana ny alahady mpitandrina izao ary dia mirary soa anareo zay amin'izay antodianareo eto amin'ny tanànan'ny Toulouse na mandalo na mipetraka dia ny fiadanan'ny tompony mbola hiaraka aminareo hatrany ary dia maniry ny soa sy ny tsara indrindra ho anareo izahay. Misaotra tompoko mahazo mipetraka ianareo. Rehefa alahady voalohan'ny volana koa dia fanaontsika ny miaraba ireo zokiolona izay nankalaza ny tsingeritaona naterahany tamin'ny volana lasa teo zany hoe tamin'ny volana novambra. Misy miravavy izy ireo dia Ramatoa Rabotina Laurence angatahako izy hitsangana ary Ramatoa Siono Rasomianta Miriam. Dia fifaliana lehibe ho anay ho an'ny fiangonana manontolo ny miarabanareo zoky ray aman-dreny na tratra indray ny tsingeritaona naterahanareo. Fahasoavana lehibe izany satria avy amin'Andriamanitra ny andro eny antsika isan'andro ka faly izahay ny fiangonana manontolo dia maneho izany fifaliana izany ary miarabanareo na tratra izany andro lehibe izany ka ny fiadanan'ny tompo sy ny famondrapony ary ny fahasoavany ane mbola hitoetra aminareo mandrakariva hitoetra aminareo sy ny zanaka manjafy amin'izay akaiky ny fonareo indrindra ka dia ho feno fifaliana ho feno fiadanana mandrakariva ny androm-piainanareo ary dia mbola irina ny iarahantsika mbola taona maro dia maro eto amin'ity fiangonana ity mba ahafahantsika miara-mideran'ny tompo amin'ny fomba rehetra ka dia misaotra indrindra nareo mosolony ray aman-drenina ihany ho an'izay zay tsy manana ray aman-dreny eto Toulouse ka dia fifaliana koa izany fifaliana zany ary mbola manantitra ny fiarabana anareo. Zao dia hivavaka ny fiangonana. Ry tompo malalo dia mbola misaotra anao izay ny amin'izao fotoana izao afaka miarahaba ireto zoky ray aman-dreny natratra ny tsingeritaona naterahany indray noho ny fahasoavanao sy ny famondram-po lehibe tsy lany tsy mety ritra mahagaga. Misaotra tompo misaotra fa mbola notahinao izy ireo ka nandiza ny andro lehibe izany manasatara eo amin'ny fiainany amin'izao fotoana izao zay dia mametraka azy ireo eo ambanin'ny tana maherinao eo ambanin'ny fitahinao jereo tompony fony izy ireo jereo izay androm-piainan'izy ireo isan'andro jereo ny ankohonany ny zanany ny vadiny ny zafiafy ny zafikely tompony fianakaviana akaiky an'izy ireo rehetra ny fony izy ireo dia jereo amin-drao fo ary engane mbola omenao taona maro izy ireo ahafahan'izy ireo miriri miaraka amin'ny fianakaviany miriri miaraka aminay fiangonana koa satria nataonao iray zay eto amin'ny fiangonana ity ka dia ny voninahitra dia ho anao rery ihany raha izanaka sy fanahy masina. Amen. Dia mahazo mipetraka ianareo. Zao tsika dia tonga eo amin'ny minitra trano
izay fanao isaky ny alady voalohan'ny volana koa ka dia angatahako ny tompona andraikitra amin'izany anatanteraka izany. Miarapa ny fiangonana amin'ny anaran'ny tompo ny minitra trano ho antsika anio dia mikasika zavatra anankiroa. Ny voalohany dia ny tatitra arabola no entina amintsika teto. Ny tatitra arabola farany dia tamin'ny volana aogositra ka ny telo volana manaraka an'io zany no ampisehoana amintsika. Ny volana septambra dia 2925 € no azo. Ny volana oktobra dia 12415 € 03. Tao anatin'io dia nirotsaka ny vola azontsika tamin'ny hetsika TGC 6435 €,03. Ny volana novambra dia 4120 €. Ny totaliny zany ao amin'ny kitapom-bola trano fiangonana ny raiky amin'ny 30 novambra 2024 dia 121 989 €,68. Dia misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fitahiny satria avy amin'ny zavatra rehetra. Ary misaotra ny rehetra ihany koa izay nandray anjara nanaiky anome tamin'ny ampahany tamin'izay anomen'Andriamanitra atsika tsirairay avy dia nanaiky ampifaliana anome ho amin'izany asan'Andriamanitra izany. Ary dia fantatsika fa ny tanjona moa dia nametraka isika hoe 300 000 € no tratrarintsika hatramin'ny faran'ny volana desambra. Io 300 000 € io dia vola hoangonina ho entina manomboka ny asa. Efa nisy fikaroana tao ambadika an'io satria raha kely ny vola hoentsika manomboka dia voafetra ihany no zavatra ho azontsika. Na isika hitady tany dia mety tsy ho ampy zany ny vola am-pelantanana, na mety hoe hividy trano efa vita dia mety hoe hangataka indram-bola any amin'ny banka dia tsy maintsy manome apport isika. Ary dia raha vao kely ny vola am-pelantanana dia tsy afaka miroso amin'izay dingana izay isika. Ka izay no anentanana antsika amin'ity anio ity. Mbola misy ny iray volana manomboka izao hatramin'ny faran'ny volana desambra dia hoe andao isika hiaraka hiezaka. Hiaraka hiezaka isika anatratra ny tanjona. Mety hoe manjavozavo amintsika ilay hoe fa maninona no aleo rehefa tena hanomboka vao hanome, rehefa tena hoe mahita tany vao hanome, na hoe mahita trano vao hoe andeha hanome. Fa izao isika ry havana no mila miombona. Dia ny aty amboalohany dia miombona ifanometanana hanome izay azontsika atao. Raha maka sary an-tsaina isika raha hanamboatra trano na hoe hanavao trano dia mety afaka mandray mieritreritra isika hoe andeha ny anjarako 100 mètres carrés metatra amin'ny tany ohatra no omeko. Arakarak'izay nomeny tompo antsika mahafantatra tsara tsika hoe ohatran'ny ahoana ny fitahin'ny tompo antsika dia mamantatsika hoe ity no anjara omeko ho amin'izany trano n'Andriamanitra izany, trano fiangonana izay hoentsika manao fanompoam-pivavahana. Efa retintsika teo fa tsy maintsy miditra indroa isika amin'ny krismasy. Ary ny sampana izay teo omaly dia hitantsika fa tena feno dia feno ny programantsika omaly ary tsy ampy intsony ny salle ao amin'ny Vieux Temple. Ka dia manao ezaka kely tsika raha te hitombo ao anatin'ny fahalalana an'Andriamanitra andao mba hanome izay any amintsika any mba hahafahantsika mahazo toerana lehibehibe kokoa, hahafahantsika manao izay asa rehetra, hahafahantsika mitombo ao anatin'izany, fa ihany koa hahafahantsika miantso ny olona izay mbola tsy mahalala an'Andriamanitra mba ho eo aminy. Dia raha ohatra izany raisintsika hoe za mba te hanolotra poteau, tsy haiko hoe ohatrina vidina poteau, na hoe za mba te hanolotra seza, na hoe za te hanolotra misy zavatra isan-karazany, na hoe loko. Anjarantsika ny mamantatra na hatramin'ny ankizy kely zanakitsika afaka ampandraisintsika anjara. Na isika tanora, ianareo tanora izay mbola mianatra mahazo vady-pianarana na mahazo fanampiana amin'ny ray aman-dreny, afaka mandray anjara amin'ny izay fahafahantsika. Fa ny tadiavin'Andriamanitra
dia hoe mandray anjara amin'ny fifaliana amin'ny asa izay omeny antsika mba hitondra famonjena ho an'ny hafa ary ao anatin'izany koa ampitombo antsika. Ka dia izay no anentanana antsika amin'ity volana farany ity andao ry asiana ezaka mafy dia mafy ahafahantsika manatratra lavidavitra kokoa. Efa nanao ezaka isika fa hita mihitsy hoe mbola mila ezaka mafimafy kokoa isika amin'ity farany ity ary dia antenaina fa ny fanahy masin'Andriamanitra hitarika antsika ao anatin'izany amin'ny antsika izay tolotsaina ahafahantsika manatanteraka izany. Ary izay rehetra ataontsika dia atao amin'ny fifaliana ary ataontsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Dia misaotra antsika rehetra ny aino hatramin'ny farany. Ry havana ny fiangonantsika dia fiangonana manao asa misiona, koa nohanantsika zany asa misiona zany indrindrindrindra nohanantsika ny asa fitandremana araka ny voalaza teo dia irositsika hanolotra ny fanatitra efa nahazo mamaim-paona isika koa manomeza mamaim-paona. Ny hira 700 arahana ny hira 700 raha mbola tsy vita ny fitatazan-drakitra. Amen.
tonga amin'ny fotoana manokana izay ara-batsika ny mpitandrina mianakavy isika izao. Koa dia miangavy ianareo mianakavy mpitandrina Elize Andremiandra Mivady sy ny fianakaviany manontolo ijoro ety anoloana ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana tompoko. Arak'izay azonareo atao. Satria moa fotoan-dehibe androany dia mahafaly antsika koa ny mandray ny solotena ny FPMA national, solotena ny Bravobe izay Andriamatoa Jean-Christian Andry Anjatovo efa io izy ary mbola misy koa ny solotena ny faritany Atsimo andrefana, ny filohan'ny faritany raha tsy diso tazako teo Nadia Delmotte dia mangataka anao tompoko iroso aty anoloana andray fitenenana amin'ny alalan'ny faritany Atsimo andrefana. Dia mangataka koa ny diakona rehetra amperinasa na tsy nandray anjara androany zany hiakatra ety hiaraka amin'ny ekipa mpanompo namana mpitandrina mba hiaraka anao izao fiarabana izao. Ary farany mangataka ny olona rehetra eto amin'ny fiangonana mba hijoro ety koa azafady tompoko mitodika amin'ny Ramatoa Isabelle Benja mba ho ety azafady manitra. Ary mangataka ny filoha-mpanampy amperinasa mba hijoro eto akaikiko azafady Nasolo. Ka toy izao ny fandaminana ny fandraisam-pitenenana samihafa. Andro lehibe androany ary rariny raha mandray anjara fitenenana ireo tompona andraikitra samihafa ka ny Bravobe no andray fitenenana voalohany ary azafady dia ny filohan'ny sampana koa azafady misaotra ny filoha-mpanampy nampatsiahana ny filohan'ny sampana valo amperinasa koa dia angatahana hijoro ety anoloana tompoko misaotra anareo. Izay eto raha tsy eo ny filohan'ny sampana dia ny filoha-mpanampy ny sampana afaka mitsangana na solotena ny Braon'ny sampana raha tsisy eo daholo ny filoha sy ny filoha-mpanampy. Eny araka izao zany dia mangataka mpitiavana ny Bravobe andray fitenenana avy eo ny filohan'ny faritany Atsimo andrefana andray fitenenana ary faranako izany. Misaotra tompoko. Ry havana dia amin'ny anaran'ny pastera Rasolindrebeseta filohan'ny sinodaly sy filohan'ny FPMA no iarabaina ny Tavitolozy ankehitriny. Dia mbola faly miarabanao koa pastera Elize, pastera Zaza moa zany. Fantatrao pastera fa ny tompo tsy niantso anao rery fa rehefa niantso anao izy dia niantso koa ny fianakavianao ka dia faly miarabanao sy ny fianakavianao amin'izao alahadinao izao. Ary ny tompony manakarepasoavana dia anomeanao ny fiadanam-po, ny fifaliany dia ombanao hatrany hatrany izy dia mbola faly miarabanareo amin'izao alahadinareo izao. Misaotra tompoko. Ampitombona aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny anarany faritany Atsimo andrefana, amin'ny anarany mpitandrina mpandrindra Charles Rakotondramanana izay maneho ny fialatsiny fa tsy afaka miaraka amintsika eto androany dia izay soloanay sy anitra Ratovondrahona tena dia amin'ny anaran'ny komite faritany Atsimo andrefana sy ny tafidimy eto amin'ny faritany Atsimo andrefana no entinay miarahaba ny Tavitolozy amin'izao andro lehibe anio izao dia andro natokana indrindra isaorantsika an'Andriamanitra noho ny mpanompony pastera Elize Andriamiandra mianakavy. Dia faly miarahaba anareo zay pastera amin'izao andro lehibe ho anareo izao. Tsy adinona koa ny miarahaba ihany koa any gestionnaire Bravobe Jean-Christian Andry Anjatovo
dia tsy adinona koa miarahaba ny pastera Nomena azafady fa tsy tadidiko Ramarson zay mpitandrina zay fantatray fa nomeny Prof be délégation pastorale dia afaka mitandrina tsara mihitsy izy eto amin'ny faritany Atsimonandrefana eto anivon'ny FPMA ihany koa dia faly miarabanao manokana pastera fa zay aloha za manokana vao nahita anao izany dia faly be izahay mifankahita anareo rehetra mifankahita aminareo rehetra eto dia miverina zany isika amin'ny andro lehibe ho antsika anio dia ny fiarabanana ny mpitandrina Élisée Andriamiandra mianakavy faly miarabanareo zay pastera misaotra an'Andriamanitra zay noho ny aminareo fa tena tsapanay tokoa ny fitiavanareo anay na dia zay aloha dia tena faran'izay tena mianta mihitsy tena sady malahelo ihany zay no faly satria nomen'Andriamanitra anareo tsapanay hoe mafy be ho anareo le asa nefa tsy mitandra sasara anareo fa ataonareo amin'ny fitiavana hatrany zany amin'ny faharipo amin'ny tsy reraka mihitsy nareo mitrondra mivavaka anay sy mampianatra anay ny ten'Andriamanitra dia misaotra anareo izay noho izany ankoatra ny fitandremana izay ataony eto amin'ny Tafitroloza efa fantatsika fa miasa betsaka pastera Zaza eo anivon'ny faritany ka tsapanay hoe amin'ny fotoana ohatran'izao tena fotoana hidradradradrany mihitsy isaoranay an'Andriamanitra dia isaoranay azy ireo koa misaotra anareo Tafitroloza ihany koa mampindra anazy sy mpitandrina ny FPMA izy kanefa eto amin'ny Tafitroloza no misy azy dia misy fiara-miasa betsaka avy amintsika eto amin'ny Tafitroloza ny ahafahany manao koa ny asa eo anivon'ny FPMA sy eto anivon'ny faritany ka dia misaotra anareo koa izahay noho izany satria fantatra koa ny fitiavanareo ny asa iombonana dia misaotra betsaka anareo izahay pastera moa fantatsika raha teo mikoatra ny amin'ny fiara-miasa mpitandrina azy dia mpandrindra ny V3e manisa mpandrindra ny V3e koa izy mampianatra betsaka sy miara mivavaka maritra mivavaka 7 taona 10 taona tsakintsony fa dia misaotra an'Andriamanitra moa fa tena mamaly vavaka ny tompo ka dia ho avy pastera Nalason sitrapon'ny tompo amin'ny talata ho avy zao 5 Desambra tonga izy ao Paris dia tonga any amin'ny tafo Clermont-Ferrand dia tarahintsika Andriamanitra dia isaorantsika koa pastera isaorantsika koa izay mpandrindra mpiara-miasa ery Mamonjy moa zany sy mpiara-miasa eto amin'ny V3e eto amin'ny faritany Atsimonandrefana sy isika mpianakavy ny finoana rehetra satria valim-bavaka nasandratsika daholo avokoa izany pastera moa efa mpiara-miasa rahateo amin'ny CDM nasionaly dia miantahanta be koa izay par rapport amin'izay zavatra izay za rehetra zany tiana ho tenenina aminareo hoe tena faly ny fonay satria renay tsy fahasalaman'ny pastera tamin'ity herinandro ity na izay rehefa somary tena ihany vavaka mafy hoe Jesosy ho afaka ve izy amin'ity andro anio ity kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka miaraka amintsika eto izy dia an'Andriamanitra reny voninahitra mbola maneho ihany foana izany ho fitiavan'Andriamanitra antsika sy fitiavan'ny pastera mianakavy antsika ka dia misaotra anareo pastera Andriamanitra ny hamaly fitianareo fa izy ny Andriamanitra tsy mba Andriamanitra tsy marina ka tsy hamaly fitianareo zany sy aneho ny fitiavana anareo raha mbola nanompo ny olona masina ianareo ka mbola manompy ihany dia ho mariky ny fiarahany amin'ny faly aminareo dia misy tsodrano kely fa ny fony mameno atolotry ny faritany Atsimonandrefana ho anareo zany tompoko fa dia mahifabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo dia mbola misaotra anareo hatrany amin'ny fiara-miasa tompoko dia voninahitra ny an'Andriamanitra rery ihany ry havana malalo amin'ny tompo ny aladin'ny mpitandrina tamin'ny fiatombohan'ny nankalazantsika izany teto amin'ny FPMA Toulouse dia natao hoe aladin'ny fiara-manompo zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra rehetra no miara-misalahy ary ny mpitandrina ny mitarika azy ireo zay no eto ireo tompon'andraikitra samihafa amperinasa eto amin'ny fiangonantsika ireo loholona izay mijoro eto koa izay tsy mahalala ny loholona dia efa novaina kely ny mpikambana ao aminy fa tamin'ny voalohany loholona dia izay filohan'ny fiangonana rehetra teo alohan'ny fanesy ary mbola eto Toulouse no mpikambana ao ka ao daholo izy ireo tsy ho tany saiko fa ny dikan'izany dia hoe mitohy ny fiara-miasa mitohy ny asa fanompoana ary zava-dehibe zany ho fisaorana an'Andriamanitra ka ny anjarako dia ny misolo tenan'ny fiangonana manontolo miarahaba anareo
pasteur Élisée Andremiandra Mivady Menakavy. Fifaliana ho an'ny fiangonana ny manokana izao fotoana lehibe izao. Fotoana lehibe io aho satria ny fiangonana dia sain'Andriamanitra miventy mahatsiaro ny asa soa nataon'Andriamanitra taminy. Betsaka ry havana ny soa noraisintsika hatramin'ny nananantsika any pasteur Élisée, pasteur Zaza ny anaovako azy satria izay no nahafantarako azy tamin'ny natongavako teto Toulouse tamin'ny voalohany. Ka rariny raha izay no mamafisy kely satria mifanakaiky arak'izay ny fo. Ka ho an'izay tsy mahalala dia tamin'ny taona 527 no nanomboka nitandrina teto amin'ny FPMA Toulouse i pasteur Élisée. 7 taona izy zany zao no eto amin'ny fiangonantsika. Tamin'ny taona 2000 izy nitokanana ho mpitandro ny FPMA tany Paris ary 17 taona zany zao no mampitandro ny FPMA azy. Ary ny dikan'izany matoa zany tany saina tsy hoe irehirehana fa tena tsapa tao anatin'izay taona maro izay ny fahasoavan'Andriamanitra miasa ao amin'ny fiangonana. Voalohany indrindra dia ny rano ny mpanompony izay mijoro manoloana antsika eto, izy Menakavy, no tendren'Andriamanitra no fidiny mba hitaiza izao fiangonana izao ary ho ray aman-drenitsika ara-panahy satria izay tokoa no tena no asa voalohany mpitandrina. Miay antsika ara-panahy izy, manoro antsika raha mivily lalana isika. Ka amin'izao fotoana izao ny fiangonana pasteur dia indray toy izahay mangataka ny fiangonana hitsangana. Indray toy ny fiangonana manontolo miaraka amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny faly miarabanareo. Eo koa ireo manaraka amin'ny haino aman-jery amin'izao fotoana izao izay tsy manatrika eto. Faly miarabanareo noho ny izao andro lehibe natokana ho anareo izao. Ny voalohan-teninay dia ny misaotra an'Andriamanitra noho ny fananana anareo ray aman-dreny ara-panahy. Ary ny tenin'Andriamanitra izay nanorenana izao fotoana izao moa dia manao hoe aoka izay ampianarana ny teny afo izava-tsoa ho an'ny mpampianatra. Ka izany no maniry ny fonay amin'izao fotoana izao te aneo ampabe maso ny fiangonana izahay izay tompon'andraikitra fa akaiky ny fonay ianareo pasteur. Eny na mety nisy ny mety teny mety tsy voaeritreritra dia ifonanay zany satria fantatray fa Jesosy Kristy no mampiray antsika ary matoa ny fiangonana mbola mijoro dia misy foana ilay asa tanan'Andriamanitra, ilay fahasoavan'Andriamanitra sy ny famondrapony izay miasa ao anatin'ny mpanompony izay tsy mahasoa. Ka dia faly izahay mbola mijoro amin'izao fotoana izao miarabanao sy ny ankonanao. Ka ny tompony mbola hitay anareo Menakavy hatrany. Isika ry havana dia mbola hitany ny tompo hitondra mbavaka azy ireo isan'andro. Tsy androany ihany fa mila tsarotsika isan'andro fa ny asa mpitandrina dia tsara ny asa mpitandrina ary mavesatra ny asa mpitandrina. Ka izany no ilantsika hitondrana mbavaka azy ireo mba tsy ho kivy sanatrian'izany, mba tsy hanao ny asa amin'ny fisetona fa anatin'ny fifaliana sy ny fiadanana feno. Ka ho maky izany rehetra izany dia misy ny valopy izay efa nomeny tsaray avy miaraka amin'ny rakitra atolotra anareo ampitiavana kely dia kely fa ny fo manolotra ny mameno azy, ny fitiavana ny mameno azy ary dia atolotra anareo manontolo izany ho fanehoana fa ny fiangonana dia miray fo aminareo tanteraka, miray saina, miray fanahy satria fanahy iray ihany isika, tena iray, fanahy iray ary fanantenana iray araka ny mbola namafisina tamin'ny zaikabe. Ka dia mirary ny soa rehetra pasteur, ny fiadanana sy ny fahasoavany ny Jesosy Kristy mbola ho aminao sy ny ankonanao. Ary raha sendra mety misy fahasarotana dia eto izahay anampy anao amin'ny fanomezam-pahasoavana isan-karazany mety anananay, tsy ho tany saina daholo zany fa eto izahay anampy anareo arak'izay azony atao raha mbola miaraka manompo ny tompontsika eto amin'ity fiangonana ity. Ka dia ho azy rerany ny voninahitra ny tenin'Andriamanitra amaranana izao fiarabana sy fanolorana izao fanomezana anareo izao dia ny
ny Tsodrano Aronika izay ianao no milaza azy matetika aminay rehefa misy ny mamarina fampompivavahana fa androany kosa dia mamela anay ilaza izany ampitiavana ho anareo menakavy ary tena vavaka avy amin'ny fo ilay izy tena avy amin'ny fo ka raiso ampitiavana hita ianao ane Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mindrafoa aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka nomeanao fiadanana dia fiadanan'ny Tompo ho aminareo mandrakariva ary amarana koa azy tsy tsaritra ihany ity no alahady ny mpitandrina afahako mandray fitenenana farany satria no fandaminana dia ny filompanampy no andimbiaky ny zavatra efa nalamitsika fahasoavana zany ka dia mbola misaotra tamin'ny fiara-miasa taona maro fa dia ny fahasoavan'ny Tompo ho aminareo zao dia hitondram-bavaka i pasteur nomena Ramarson anareo menakavy ary avy eo izahay dia andray tanana anareo ho fanamafisana ny fiarabana anareo. Mbola iaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay dia mbola misaotra anao izahay fa nomenao izao fotoana izao ahafahanay indray mankalaza ny alahady mpitandrina. Tena hoe zava-dehibe tokoa izany hoe manana mpitandrina izany ary fantatrao fa be dehibe ny fiangonana izay tsy manana mpitandrina kanefa dia notahinao manokana ny FPMA Toulouse ka nomenao any mpitandrina Élisée Andriamiandra. Dia ankehitriny ary izahay dia mivavaka ho azy. Mivavaka satria mafy tokoa izany asa mpitandrina izany, tsy asa mora izany ary tena hoe hery andaniana fotoana sy hery tokoa izany ka dia ianao anie Jesosy eo no ameno azy anampy azy amin'ny asa fanompoana izay nanirahanao sy niantsonao azy. Ianao no ka nome hery satria tsy vita amin'ny herin'ny olombelona izany. Ianao ihany koa no hanome hery sy tanjaka ary fahasalamana ho azy. Ary tsy adinonay ny ankohonana satria tsy vitan'ny tena irery izany fa eo ny fianakaviana iray manontolo izay manohana hatrany amin'ny asa fanompoana. Ka ianao ihany koa ny tayan'izy ireo tsirairay avy na ny amin'ny fiainan'izy ireo manontolo, ny asa mandrara, ny fianarana dia fenoy ny fanahinao izy ireo Tompo ary ianao ny hanome azy ireo izay sahaza ho azy ireo. Dia amin'ny anaran-tsoanao Kristy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Mialohan'ny fandraisan-tanana dia misy mofomamy atolotray. Ny dikan'ilay mofomamy dia tsotra. Raha ny faniren'ny mpitandrina rehefa alahady mpitandrina dia miaraka manao sakafo akapetsika miara-misakafo. Nefa moa noho ny tsy nahazoana toerana anaovana izany dia mofomamy no atolotray ka rehefa mihinana n'iny nareo rehefa hariva dia tsarofa ny fiangonana manontolo ny miombona aminareo. Ka zao dia andray tanana anareo ny solotena Brahofobe ny faritany ny olona ary izahay mianadahy ny filoha sy ny filopanampy andray tanana anareo. Mahazo mipetraka angambonareo misaotra tompoko. Tsy hoe mampipetraka anareo satria anao kabary lavabe indray fa tsy hita moa fa mandroso ny taona dia mba tsy maintsy asiana ihany ny marika mba tsy hisy adino. Ny voalohanteny dia fisaorana an'Andriamanitra indramina ny salamo 7:1. Misaorana Jehovah ary fanahiko
ary aoka tsy misy adoninao ny fitahiny rehetra. Ny fitahina dia nitantanany hatrany amin'ny ataoko hoe tany am-bohaka. Raha ny marina zay zao dia tsy tokony ho teraka. Na marimarina koa tsy tokony velona. Kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mbola izao velona hatrampamonjena isaorana azy zany. Fa tsy ny velombelomony foana, fa ny velominy satria manana plan, manana hevitra, ny heverana ny tenana izy, ary fitahina lehibe zany. Fa fitahina ihany koa ny nafana nanatanteraka ny fanompoana teto amin'ity toerana ity. Voalazan'ny filoha teo fa 8 taona izay na teto Toulouse ny tenanay. Ary ny arana nanompo teto nanatanterana koa ny asa fanompoana. Isaorana ny tompo zany. Fa fitahina koa ianareo. Satria ianareo zao ny vokatry ny asa. Ianareo zao ny vokatry ny teny napetraka taty anatinay. Ianareo zao ny vavolombelona. Ny amin'ny asan'Andriamanitra mahagaga izay nitanterahany. Raha tonga teto zay taty ambadika tatsiny ny vavaka. Misy mbola vavolombelona eto nahita 12 rahabe indrindra 12 ny miangona ny Alahady. Amin'izao fotoana izao isika miroso kosa amin'ny fananana fiangonana lehibe satria fantatra fa miasa ny tompo ara-pitombony ny isatsika. Tsy ombentsika tsony ny Vieux Temple, efa tsy ombentsika tsony ny eto. Andriamanitra ange miasa ary ianareo zao ny fitahiny. Ary zany mbola amporisihana-tsika amin'ny ezaka ny amin'ny trano. Ataoko fa ny hira zay nirain'ny atoko-pihira teo, isaorako anao zay, isaorana manokana koa ny mpamorikira avy eto amintsika, dia mamey ny antony fisaorana izay isaorana ny tompo nanome ny zavatra rehetra. Fa te hisaotra ihany koa ny ankonako satria reo ny ara-nitondra tamiko izao ministera izao nandritra ny 13 taona izay. Tsy adino na ho amaivanina ny fiafinareo, ny fandavatenanareo, ny fahafoizanareo ny tenanay satria indraindray rehefa eny tokantrano dolo sika, mipetrapetraka dolo sika amin'ireny ny mpitandrina vao mandeha. Zay vao mandeha manatona ny olona. Misaotra ary mankasitraka anareo fa tsy hamelabelatra zany eto fa angamba isy ny fotoana iarahantsika menakavy dia atao zany. Misaotra ihany koa ny nandray anjara tamin'ny fotoanan'io. Raha tsikaritra reo dia tsy mba nanafatra mpitandrina avy any ivelany. Raha ny marimarina koa dia nafarana ihany zareo fa tsy nisy afaka. Ka dia isika samy sika nanatanteraka ny zavatra rehetra teto. Isaoran'Andriamanitra zany. Misaotra ny pasteur Nomena zay ny rahan'ny foibe mo hianatra asa ato amintsika niara-natanteraka. Misaotra ny loha olona nitarika ny fotoana, nitondra ny tenin'Andriamanitra ary mbola natanteraka ny vavaka fitalahoana. Misaotra ny dekona tamin'ny fiaraha-miasa. Ary eto dia manao parenthèse ihany koa satria voateny ny solofo teo hoe nitsahatra izy amin'ny taona ho avy iny tsy ho filoha. Raha tsy diso 12 taona izay ny arana ny asa. Efatra amby folo taona zany ny arahana teto. Tsy hita moa fa ifandobiasana ny asa. Zava-dehibe zany ary dia misaotra manokana solofo tamin'izany fiaraha-miasa zany zay ny arahan'ny salahy ary inona fa mbola hitohy hatrany hatrany ny fahavitriana eo aminareo sy eo amin'izay mandimby mba hahatonga nyity fiangonana ity androso iroborobo ary hivelatra hatrany ho voninahitr'Andriamanitra. Dia manararaotra satria fohy ihany fotoana. Isaorana eto zany ny solontenan'ny foibe. Mapita ny fisaorana amin'ny tafotafo any amin'ny birao foibe manontolo sy ny rafitra foibe rehetra. Misaotra koa ny faritany
na dia tsapanareo tokoa zany hoe zava-dehibe ny fiarah-miasa dia ataoko fa izay no misaotra an'Andriamanitra sy misaotra anareo voalohany satria ianareo no nanoana anay nanampy anay raha nizy ange dia zay ihany no raha ny tompo fa nomeny mpiara-miasa ary dia zava-dehibe zany ary nodivetiny rano natsakaina satria dia ho avy zany pasteur Nalason amin'ny talata izao tena zava-dehibe zany misaotra ny famanginareo misaotra ny firarintsoa ampitao amin'ny faritany manontolo sy ny tafo eo anivony zany misaotra ny lolona misaotra ny birao misaotra ny dekona misaotra ny mpiandry misaotra ny filohan'ny sampana fa ny fanohanana sy ny fanehoana fiara-miasa dia sarobidy ary bom manafana ny fonaina dia eo aza ny fotoana mareraka zao moa dia tsaroana ihany koa ny tsy fahasalamana fa te hisaotra anareo fiangonana manontolo tsapanay ny fandraisanareo zava-dehibe ny fanompoana zay nataonay teto amin'ity fiangonana ity tsapanay ny fitiavanareo ny mpitandrina zay asehonareo amin'ny fihetsika amin'ny teny zay asehonareo fa isaky mba mandeha zay dia hitareo ny vavolombelona mitondra mofo gasy kely sambosa kely nem kely zay kely azitsika fa ny erikerika ny natondra-drano fanehoana aminay fa tianareo zahay misaotra satria tsy niasanay ihany nankamaminareo fa ny tenanay mihitsy ny raisinareo isan'ny tenanareo misaotra ary te hisaotra manokana fa tamin'ity taona ity ary voalohany teto amin'ny FPMA be dia be ny zavatra voalohany nataontsika teto ny ainga teto ary nalain'ny FPMA tahaka tsy hitanisany reny fa ny anankiray farany nilazaika dia nanomezanareo voiture de service ny mpitandrina voalohany teto amin'ny FPMA zany sady isaorana amin'ny tafotafo anareo no lesona ihany koa hijoronareo vavolombelona eo anivon'ny FPMA manontolo amin'ny fanohanana ny asan'ny fitandremana satria zava-dehibe zany misaotra indrindra tompoko dia mba mitehaka ao anareo zahay tsy lava teny aho izy ateo fa misaotra amin'ny zavatra rehetra misaotra ary te hisaotra manokana ny amin'ny vavaka sandratrareo mbola lazaiko any amin'ny farany zay ny amin'ny fanomezana anehoanareo amin'ny fomba hita maso ny fanohananareo ny asa fitandremana ny tompony amaso anareo fa mamela anareo na dia tsy fantatro na mijery na tsy mijery na mandre na tsy mandre mivantana izao fotoana izao ny namantsika fa misy ny namantsika zay tsy salama marary any amin'ny hopitaly na marary any amin'ny tokantrano efa taonany maro mba tianao kokoa an'izy ireny ka dia manao kokoa manokana any solonay voa zay any amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao mamangy anao solo ary mirary ny iverena ny fahasalamanao aingana mahatsiaro ihany koa ny nivo zay nandalo fotoan-tsarotra tao ao nefa miatsara ary isaorana ny tompo zany manao kokoa ny nivo koa ary dia maniry ny fiadanan'ny tompo ho aminao hatrany hatrany tsy adino koa veve zay any atokantranony ary tsy afaka mihetsika efampolo taona ny maro zao tsy manadino anao veve ary ny fiangonana manontolo amin'ity andro ity dia mahatsiaro anao manokana kokoa ihany koa an'ireo zokiolona zay tsy afaka mamonjy ity fanompompivavahany ity noho ny atsika fa noho ny fahosana koa tsy voatanisa dalory nareo fa ny tokantrano any nareo manaraka izao fanompompivavahana izao kokoa nareo mahatsiaro anareo ny mpitandrina ary mahatsiaro anareo ny fiangonana ary tsaroana koa ireo zay naniry anatrika ity fotoana ity nefa tsy afaka tsy adinonay nareo ary dia isaoranay amin'ny vavaka isaoranay amin'ny fitiavana isaoranay ny amin'ny fifanohanantsika ataoko hoe farany angamba
voalaza teo fa efa elaela ihany zay ny teto. Me manakaiky ny fotoana hitsara ny mpanomponareo amin'ny asa fanompoana. Ka isitrahana zany hoe fisotrondronono. Mety misy amintsika reto fiainana zany fa zay mbola tsy nenana zany a. Mety amin'ny herintaona zany raha ny fanjakana no anontaniana. Mety afaka 2 taona satria feno 7 taona amin'ny 2 taona zany a ny nitandremana. Mety afaka 7 taona koa zany a ary zay ny farafabetsany satria zay no fetra nomeny synode lehibe. Fa hatramin'ny 70 taona ny mpitandrina no afaka mitandrina ho matianina eo amin'ny tafo. Tsy fantatra zany a na roviana na herintaona na 2 taona na 7 taona. Akaiky anefa zany a vetivety zany. Mangataka aminareo ny fitrotronam-bavaka izay. Mangataka vavaka avy aminareo ny mpitandrina. Mba ho azavain'ny tompo a, mba ho ampiherezin'ny tompo a, azahoana mamita ny adidy. Anatanterahana ny antony nametrahany anay teto. Arak'ilay toroteny teo zay isaorana ny arlaza manokana. Ahatratrarana ny mariky ny fiantsoan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary ao am-bavaka zany. Satria tsy maintsy tanterahano zany amin'ny mahampanompo. Ary lazaina amin'ny teny tsotra e. Mila vavaka avy aminareo ny mpitandrina. Ka dia misaotra sahady ny amin'izany. Ary tsy ny mpitandrina ihany fa ny mpitandrina sy ny ankonany. Amin'izao alahady ny mpitandrina zao nanehonareo ny fanohanana am-bavaka sy ara-pitaovana anay a. Dia mangataka ny tompo kosa zay mba amaly soa be dehibe ho anareo. Ninonina ilainareo. Ninonina angatahinareo. Ninonina iriny fonareo. Ao anatinareo ao ary trotronareo am-bavaka. Mety zarainareo aminay zany, mety zarainareo aminay. Fa izao kosa. Engany ny tompo. Andre ny antsonareo. Amaly anareo ary ampitobaka be dehibe ny fitahiny. Fa tiany anareo. Tiany amin'ny fony manontolo ianareo. Ary tiany anehoana ny fahasoavana ianareo. Zany mba tsodrano tianay zaraina aminareo. Ary hovaliny fanomezanareo. Zao no tenin'Andriamanitra maranako azy. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina. Anadino ny asanareo sy ny fitiavana zay nasehonareo taminay. Ho voninahitry ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola miara-manompo amin'ny any hatramin'izao. Voninahitra aman'Andriamanitra ny fitahiana sy ny fahafenona ho antsika rehetra. Dia misaotra tompoko. Rehefa mirava zany isika dia ho atao amin'ny ankavanana ato ny mpitandrina mianakavy ho raisy tanana andalo etsika ary ho fanamarihana izao fotoana izao izay fotoana lehibe dia samy maka mofomamy kely sika ao ambadika ao misy mofomamy sy chocolat kely zay mariky lay fitiavana mamy ny fananantsika ny pasteur Élisée Andremiandra mianakavy miaraka amintsika eto amin'ny fiangonana ka rehefa avy mandray an'izay mofomamy zay tsika dia mivoaka atao ambadika ato dia izay no fandaminana tompoka dia misaotra anareo manaraka izany mahazo mipetraka isika. Aina no fetra ry tompo-mpanjaka, aina no fetra hanarahana anao, ka ny faneva tsy maintsy ho zaka, ny fanompona tsy maintsy atao. Ataontsika ny hira 870 ny andininy voalohany ihany, mialoha ny vavaka fisaorana sy fitalaona.
vavaka isika tompoko andriamanitro ataonay aona ny tsy fisotranao noho ny asa lehibe zay efa nataonao ty tamin'izao fiangonana misy anay izao misotranao no nanomezanao anay mpitandrina hikarakara ny fanahinay anoro lalana anay taridalana anay anazava ny teninao aminay ary hitondranay mandrakariva ao amin'ny famasinanao sy amin'ny fitombona ao amin'ny fahalalànanao misotranao fa ianao no nanomboka asa tsara teto amin'ny fiangonan'ny Toulouse ary mbola manatanteraka izany koa ianao mandra-piavinao tompo dia apetraka eo am-pelantananao ny mpitandrina sy ny ankonany manontolo fantatrao ny zavatra zay nolazainy teo ny fangatahany dia nanoroanao lalana azy amin'ny fotoana zay tsarany eo amin'ny fanomponanao mangataka indrindra mba hotoloranao saina ny mpanomponao ka ianao no anazava ny lalany amin'izany fanapahan-kevitra izany vavaka koa zay ho an'ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny fiangonana zay metra manao andraikitra hatramin'ny kely indrindra ka amin'ny lehibe indrindra dia mba samy tokoa hiazakazaka izay araka ny toriteny zay nambara taminay teo ka hatratrany hatramin'ny farany tsy izay manompoka ny zava-dehibe fa zay maharitra hatramin'ny farany tompo ampahirezo ny mpanomponao rehetra zay nomenao andraikitra eto amin'ny fiangonana koa tahio zay rehetra mivoaka sy miditra eto zay rehetra mangetaheta mitady anao dia samy ahitanao ary androtsahanao ny fahasoavanao vavaka koa zay ho an'ny ireo marary ireo sahirana rehefa osa ny atokantrano araka izay voalaza teo mba samy ampahirezinao amin'ny fanahinao ary ho tsy diso anjara tompo amin'ny fahasoavanao vavaka koa zay ho an'ny kamboty sy ny manano tena reny dia samy tahinao ary tianao avokoa ampahirezo amin'ny toerana misy azy tsiraray avy vavaka koa zay ho an'ny fitoriana ny filazantsara manerana ny tany amin'ireo fikambanana maro samihafa ny mpapely baiboly ny fikambanana paramamaka ny baiboly sy ireo karazana fikambanana rehetra zay manaparitaka ny teninao amin'ny alalan'ny tambajotraserasera amin'ny alalan'ny fahitalavitra amin'ny alalan'ny onjapeo tompo dia samy mba ho tahinao reny asa lehibe rehetra reny vavaka koa zay ho any amin'ny tany zay misy ady ianao hiasa any amin'ny mpitondra firenena zay misy an'ireny ady reny mba hiasanao mba hitondra fiadanana tsy hitondra fandripalemana ho an'ny mponina ao aminy mahatsiary koa zay tompo ity firenena mandray anay ity dia tahio zao firenena zao mba tonga anay anana fiadanana araka ny teninao ary tsy adininay ny firenenay Madagasikara zay ny avinay tahio ny mpitondra an'izany firenena zany mba atahotra anao indrindra ho tia ny vahoaka ho tia famarinana ary tarika ny firenena ho amin'ny fampandrosoana satria mahantra ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao ary dia manantena indrindra ny famindraponao zahay ho an'izany firenena izany misaotranao zay tompo fa mihainy vavaka ianao ary mamaly vavaka misaotranao mifamindraponao nazonaina tanteraka izao fotoana izao ary dia atolotra ianao ny voninahitra mandrakizay ary amin'ny anaranao Jesosy tompona novanay izany vavaka izany amen. Endriavana tonga eto amin'ny famaranana ny fotoantsika misaotra an'Andriamanitra natanteraka izay fotoana izay noho ny fahasoavany ireriany ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fanampy amin'ny fafito ambin'ny folo ny andininy voalohany mialoha ny afatra sy ny tsodrano izay tanterahan'ny mpitandrina nomena dia tohizana amin'ny andininy faharoa aorian'ny fanirahana ny hira fanampy ny fito ambin'ny folo ny andininy voalohany tsangana isika tompoko. Oh
fantatrareo fa ny tompo andriamanitra reo no any andriamanitra tena izy mitandro fanam-pihavanany sy fitiavany hatramin'ny talalaka faharivo izy amin'izay ty azy